Manolotra ny arahaba ho anao, tafahoana indray isika ifampivavaka. Ny namantsika Jose no maniry hoentina ambavaka androany. Misy tsy fahasalamana izy, manana olana ihany koa amin'ny fitadiavana ara-bola. Kanefa ny tena iriny indrindra dia ny tena tafaray amin'Andriamanitra. Mba ahafahan'Andriamanitra mamaha ny olany. Koa androany, andeha hiara hivavaka ho azy sika, ary hiara hivavaka ho anao ihany koa. Mba ho tafaray amin'Andriamanitra ianao, ka hatonga ny fiainanao ho vahan'Andriamanitra. Tanteraka amin'ilay teny manao hoe izaho no hiady aminareo. Hivavaka sika tompoko. Tompo Andriamanitra io, faly izahay midera mankalaza anao, satria menao tombonandro mbola afaka mifampivavaka toy izao. Manonona tonom-bavaka ny tenako Andriamanitra ho an'ny mpanomponao Jose, izay manana ny tsy fahasalamana ary manana ny olana eo amin'ny arak'asa. Andriamanitra, amin'Andriamanitra mpamaha-olana anao no anatonanay, vahao izany olana izany. Maniry indrindra izy ny tafaray aminao, anana firaisana aminao tanteraka, ka meteza tompo andray azy ianao. Mety manana ny tsy fahatanterahana izy, tahaka nay olombelona rehetra, kanefa raha ianao no miaraka aminy, raha ianao no manarona azy, dia azo antoka fa ho tanteraka izy noho ny fahasoavan'i Jesosy zanakao. Koa midira Andriamanitra tsihatra ianao, mba ho tafaray izy ianao, mba hahatonga ny fiainany hivelatra, handroso, ary dia hanana ho avy mamirapiratra sy tsara feno voninahitra ho izy. Momba azy, ny fiainany, ny fahasalamany, ary indrindra ny fiainam-panahy. Koa izay rehetra manana toerana misy toa azy, dia aoka ho tsinjovinao izy ireny, ho ampianao izy ireny, ka ho valianao ny vavaka sy ny faniriany. Ny vavaka tetononona sy angatahana, no ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.